Izao no Jehova izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amakin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehova. Ampanajana ry avana no hiarabananao, ary ampitiavana no hitomananao hiaraka mivavaka isika amin'izao tolakandro izao. Dia ho ampitombona aminao sy ny ankonanao anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Ny Salamo 7:20 no andeha rahantsika mamaky ananatra ny Tompo Andriamantsika isika. Salamo 7:20. Ny dikateny ombonany eto Madagasikara na ny diema araka ny efa fiainantsika moa no hamakiko izany. Salamo 7:20, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hita ary dia andeha iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Tompo no mpanazava sy mpamonjy ahy, ka iza no atahorako? Ny Tompo no toy ny manda miaro ny aiko, ka iza no ampivitako? Raha manatona kosa ny olon-dratsy, toy ny biby mbasika amely ahy, dia ireo fahavalo mandrafy ahy ireo no lavo hitsikasina amin'ny tany. Raha tafika no tonga hanao fairano, dia tsy hanatahotra akory aho, ary na misy ady miatra amiko aza, dia andro fahalemana ihany aho. Zavatra tokana no angatahiko, sady iriko fatratra omen'ny Tompo. Dia nitoetra ao an-tranony mandritra ny andro mpiainako rehetra, mba hianoka amin'ny antsara-pony sy hiandry ny torolalana ao an-tempolony. Koa raha tonga ny andro mahory, dia afeniny ao anefitra fialofany aho, sy ampiereny tokoa ao andainy. Eny asandrany ambony vatolampy aho. Amin'izay aho dia voasandrany tokoa ho ambonin'ireo fahavalo manodidina ahy, ka hanolotra sorom-piobiana ao andainy sady hira salamo ankalazan'ny Tompo. Amen. Iara-ionika hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, manondrika ny lohanay sy ny fonay eto anatrehanao izahay. Manaja anao, manome voninahitra anao ary manaiky fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy anao. Ianao ilay Andriamanitra naharo izao tontolo izao. Ianao ilay Andriamanitra izay naniraka an'i Jesosy Kristy mba hamonjy ny olombelona rehetra eto an-tany. Ary dia misaotra anao izay Jesosy satria nanaiky an-tsitrapo ianao, nanolotra ny ainao, satria izany no mofo velona, sakafo anay. Dia misaotra anao koa izay satria nampidinonao ny fanahinao masina mba hampafantatra anay bebe koa hatrany ny fahamasinanao, ny fitiavanao, ny herinao. Misaotra fanahy masina dia ampimbony ary izahay amin'ny lalan'izao vavaka izao, mba hiaraka aminao ary ho anitra hakasitranao Andriamanitra velona ny vavaka ataonay. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany. Misaotra Tompo. Amen. Ny andraisantsika fampahirezana amin'izao tolakandro izao dia arak'izay voasoratra ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany toko 170. Boky ny Isaia mpaminany toko 170 ka ny andininy 7 sy ny 4 no andeha iarahantsika mamaky. Isaia toko 170, ny andininy 7 sy ny 4. Mivako toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Mihaino ahy, Tompo, ry taranaky Jakoba,
dia ianareo rehetra sisa velona amin'ny taranak'Israely, ianareo izay nokarakaraiko hatrany am-boka sy nitrotroko raha voateraka. Tsy iova aho na dia mandra-pantotrareo aza. Anoana anareo aho, mandra-pahafotsy ny volonareo. Izao no nanao anareo sy nitrotro anareo hatrany, eny izao no anoana anareo sy amonjy anareo. Amen. Isaia 4:7, ny 9 sy ny 11. Andehaverisika vakina indray mandeha ry havana amin'ny aran'i Jesosy. Mihaino ahy Tompo ry taranak'i Jakoba, dia ianareo rehetra sisa velona amin'ny taranak'Israely, ianareo izay nitrotroko hatrany am-boko sy nitrotroko, ianareo izay nikarakaraiko hatrany am-boko sy nitrotroko raha voateraka. Tsy iova aho na dia mandra-pantotrareo aza. Anoana anareo aho, mandra-pahafotsy ny volonareo. Izao no nanao anareo sy nitrotro anareo hatrany, eny izao no anoana anareo sy amonjy anareo. Amen. Izany no teny soratra masina izay anjara fampahirezana ho antsika amin'ny izao tolakandro izao ry havana. Amin'izao vaninandro iainantsika izao tokoa manko, dia miverimberina ny hoe mifampahery, aoka hifampahery isika. Indrindra moa eo anatrehan'ity valanaretina izay mahazo ny tamin'ny tontolo ity. Mifampahery ny olona, tady fampaherezana, kanefa ny olombelona ry havana dia samy voafetra daholo, mandalo ny olombelona rehetra, ary tsy afaka ho amin'ny toerana iray avokoa. Noho izany voafetra zany fampaherezana ataon'olombelona izany. Fa ny kosa ny Tompo amintsika androany, izy dia afaka mampahery antsika mandrakariva. Azo antoka ny fampaherezan'Andriamanitra. Azo antoka ny fampaherezan'Andriamanitra ry havana. Inona tokoa moa no zavatra nitranga tamin'ity vanim-potoana nanoratan'ny Isaia ho an'ny zanak'Israely ity? Efa rava ny fanjakan'Israely avaratra. Eo ambodi-rindrina ny fahavalo Babilonianina, andrava sy ambabo ny taranak'Israely izay sisa velona. Miravoravo tanana ny vahoaka ry havana satria matanjaka dia matanjaka ny firenena manafika an zareo sy manao fairando, feno tahotra sy tebiteby ny olona. Maneraka ny mpaminany Isaia Andriamanitra, maneraka izy mba ampahery ireto vahoakany reto. Manambara ny Tompo fa azo antoka ny fampaherezany. Nahoana tokoa moa no hoe azo antoka ny fampaherezan'Andriamanitra? Fahamarinana roa no asehoan'ny Tompo amin'izany. Ny fahamarinana voalohany dia hoe azo antoka ny fampaherezan'Andriamanitra satria tsy iova Andriamanitra, tsy miova Andriamanitra. Izao no voasoratra tamin'ity Isaia 4:7 ity, ny 9:4. Tsy iova aho na dia mandra-pantotrareo aza. Tsy iova aho Andriamanitra. Izy mihitsy no manambara ny tenany hoe tsy iova izy. Izy Andriamanitra zany, izy ilay Andriamanitra hatr'izay ka ho mandrak'izay. Izy ilay namorona amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teniny. Izy ilay namolavolan'ny olombelona tamin'ny alalan'ny tanany. Ny apôstôly Paoly dia milaza mihitsy hoe izy Andriamanitra io dia tsy miova omaly sy anio ary mandrak'izay. Mitoetra ho pahary mandrakariva Andriamanitra ry havana. Ary izy no mandrindra ny fiainana ety ambany masoandro rehetra ety. Eto amin'ity Isaia 4:7, ny 9:7 ity, dia milaza mihitsy ny Tompo hoe ianareo izay nikarakaraiko hatrany am-boka sy nitrotroko raha voateraka. Izay no ambaran'ny soratra masina eto.
ianareo izay mikarakaraiko hatrany am-bohoko sy notrotroko raha voateraka. Tsy iova aho ny tompo, tsy iova aho i Andriamanitra. Raha manatona an Jesosy ny olona ka nanontany azy, dia zao ny nambaran'i Jesosy. Na dia mbola tsy teraka azy Abrahama dia efa teo aho. Jesosy ilay Andriamanitra velona. Izy ilay teny tonga nofo araka ny voalazan'ny apôstôly Johany. Izy ilay Andriamanitra niara-nonina tamin'ny olona, ilay atao Emmanuel, miara-belona amintsika. Nivadibadika ny fiainan'ireto zanak'Israely reto ry havana. Hitantsika izy fa olona afaka nidina nakany Egypta. Rehefa nelolala ny Josefa dia tonga tao izy dia nitombo isa, tonga vahoaka dia lasa nandevozy ny Egyptianina. Dia afaka indray izy dia nandeha dia nangataka mpanjaka dia nahazo, nanatrika ady dia nandresy. Nisy fotoana ihany koa resy, eny nisy fotoana ary lasa kobabo, miovaova. Fa izao Andriamanitra kosa ry havana, Andriamanitra dia tsy miova. Teo foana Andriamanitra ary izy no milaza hoe tsy iova aho. Izy le hatrizay ka mandrakizay. Na dia nanompo sampy aza ny vahoaka dia tsy nisakana ny fisian'Andriamanitra izany. Miovaova ny zanak'olombelona ry havana, indrindra ireto zanak'Israely reto, fa Andriamanitra tsy miova e. Ho an'ny isam-batan'olona dia tsy miova Andriamanitra. Hatrany am-boka dia efa fantany ary mandra-pahafotsy ny volo dia efa fantan'ilay olona eo foana izy, eo lalandava izy. Ho an'ny firenena dia tsy miova koa Andriamanitra. Hitantsika teo fa teto raha mbola tsy niteraka akory ary i Abrahama sy Sara, mbola tsy teo hitsahaka, dia efa teo Andriamanitra, tsy miova izy. Tonga firenena lehibe, nanana mpanjaka eny sy mahay tahaka ny Davida sy Salomona, teo Andriamanitra. Vaky roa ny fanjakan'ny Israely, nisy ny atsimo nisy ny avaratra, teo Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra ry havana. Ninona fiovan'ny vanim-potoana, fiovan'ny santan'ny firenena iray, Andriamanitra tsy miova. Ary mandrak'androany dia mbola nitompo irery ihany ry havana no Andriamanitra. Na dia zavotany aza ireo sampy atsangan'ny olona, indrindra moa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, be dia be ny sampy. Tsy hoe voatery hoe sampy hita maso ihany, fa na amin'ny fiainan'ny olona ary. Fa zany tsy misakana ny tsy fisian'Andriamanitra. Andriamanitra dia eo foana. Koa raha izany Andriamanitra tsy miova, izany Andriamanitra milaza fa tsy iova, izany no ampahery antsika ry havana. Inona no salasalantsika e? Ampahery anao ao ny tompo. Tsy mivadika amin'ny tenin'Andriamanitra. Tao amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra dia efa niaina izay rehetra iaina ny zanak'olombelona ety ambany masoandro ety. Izay rehetra iaina ny zanak'olombelona dia efa niaina ny Jesosy Kristy, afa-tsy ny fahotana. Izy irery ihany no tsy nanota, fa izy dia niaina izay rehetrarehetra, na fangirifirina io, na eso io, na latso io, dia niaina ny Jesosy Kristy izany, ary hitany daholo izany. Fa izao tsy mba nisy ota tao aminy na kely ary. Tsy niova izy. Izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, izy ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Izao no nambaran'ny anjely rehefa ho tonga nofo ny tompo Jesosy. Ary ho tera-day izy i Maria io, ka i Jesosy no anarana hiantsonao ny zaza, fa io zaza io no hamonjy ny vahoakany
ho afaka amin'ny fahotany. Io Jesosy io no voasoratra ao amin'ny vaovao Mahafaly 4 na filazantsara 4 fa manasitrana ny aretina rehetra, eny na ny maty aza natsangany. Inona ry havana no tsy antsapasantsika amin'ny andraisantsika ny fampaherezana izay omeny izany Andriamanitra velona izany, izany Jesosy Kristy izany? Mbola isalasala ihany ve tsika? Tena tsy iova Andriamanitra hatramin'izay ary mandrakizay te hampahery anareo ary tena vonany hampahery anareo. Koa ny salasalatsika amin'izany, tena azo antoka ny fampaherezan'Andriamanitra ry havana satria tsy miova izy. Ary faharoa dia izao, tena azo antoka ny fampaherezan'Andriamanitra satria mikarakara tsy mitsahatra Andriamanitra, mikarakara ny olony tsy mitsahatra Andriamanitra. Izao no voasoratra amin'ity Isaia 1:7 naranjeo: tsy iova aho na dia mandra-pantotrareo aza, anoana anareo aho, mandra-pahafotsy ny volonareo. Izao no nanao anareo sy nitrotro anareo hatrany, eny izao no anoana anareo sy amonjy anareo. Karakara ary dia hatrany am-boka dia efa mikarakara Andriamanitra. Mitrotro izy raha voateraka ny olony, anoana sy amonjy izy. Tsy misy vanim-potoana eo amin'ny fiainan'ny olony ka tsy karakaraan'Andriamanitra azy ry havana. Hoy izy tamin'ny Jeremia mpaminany: mbola tsy niforoniko tao an-kibon-dreninao akory ianao, dia efa natokako. Andriamanitra mikarakara, tsy tapaka mihitsy izany. Mbola tsy ary le olona dia efa karakarainy sahady ny momba azy rehetra. Marina fa mikarakara ny ray aman-dreny, mikarakara ny havana mantsakaizy, indrindra moa natrehan'izao aretina izao, ny mpiara-mivavaka, mikarakara ny mpitsabo, fa voafetra ihany izany ry havana satria olombelona izy, olombelona daholo ireny dia manapetra, na fetra ny fotoana ary na ny elanelan'ny tany ary dia fetra daholo izany. Ary tokony tsapatsika fa matoa ao izany fikarakarana ataon'ireo ray aman-dreny, havana mantsakaizy, mpiara-mivavaka, ny mpitsabo izany, dia Andriamanitra no mametraka ao am-pony izy ireny ny fitiavana mba hanatanterahany an'izany, ny fahaiza-manao mba hahafahana mitsabo. Andriamanitra no mametraka izany rehetra izany ao am-pony olona izay irahany ry havana. Fa hafa ihany ny fikarakaran'Andriamanitra satria tanteraka ny fikarakaran'Andriamanitra, tsy mitsahatra izany fikarakaran'Andriamanitra izany. Manokatra ny tanana izy hoy ny soratra masina dia manome aina, mamahana. Ary raha ny hafatra nampaherezana antsika tamin'ny heriny moa dia hoe Andriamanitra nge dia onenantsika, onenany olony Andriamanitra, torotoro fo amin'izany olony izany izy, tsapany angirifiriny aretiny tsy fisiny, mamahana an'izany olony izany izy. Ary dia eto androany dia tena milaza ny soratra masina, milaza ny tompo fa mikarakara izy ary mikarakara mandrakariva. Tsy misy ry havana na pahatsegonda iray aza ka tsy mikarakara ny olony Andriamanitra. Davita mpanjaka dia tena resy lahatra amin'izany fikarakaran'Andriamanitra azy izany, ka nananatra ilay salamo nanomboantsika ny fotoana teo izy. Na hery mandrakariva izy tao amin'Andriamanitra izay tompony sy mpamonjy azy. Eo anatrehan'izao fasairanana maneran-tany izao ry havana no ity valanaretina koronavirus ity. Eo anatrehan'ny tsy fahasalamana izay mahazo antsika na ny ankohona antsika, dia tsy misy olona tsy mangetaheta fampaherezana, mangetaheta fampaherezana daholo ny olona rehetra ry havana. Satria tsy misy olona tsy ao anatin'ny fahasairanana, mitady izany fampaherezana izany. Misaotra an'Andriamanitra isika fa
manambara amintsika izy, manambara amintsika amin'ny tompo anio fa azo antoka ny fampahirezana izay omeny antsika satria olontsika ka izy Andriamanitra tsy miova tokony tsy hanana aitsika fa mitombona mandrakariva amin'ny fampahirezana izay atolony ary mikarakara mandrakariva izy ka sy tokony hanatahotra tsika na hitebiteby fa mampahiry antsika lalandava ny tompo Andriamanitsika. Ry havana, Andriamanitra tsy mamandainga. Rehefa mampahery izy dia mampahery tanteraka tokoa. Oka tsy raviravitanana isika olony fa okantsika ry havana hibanjina an' Jesosy Kristy. Jesosy ilay tompo ny finoantsika sy mpanefa azy no soratra masina ary izy ametraka ny tanany amintsika tsirairay avy ka hanafongotra ny aretina hatrany amin'ny fotony satria tia antsika izy, tsy mandainga amintsika Andriamanitra, tia ampahery antsika izy. Andeha iarahantsika amaranana ny avatry ny tompo, averintsika ho vakiana ilay salamo izay nataon'i Davida teo nanehoany izany hery sy fitiavan'Andriamanitra izany. Salamo 7:20 ny 1 sy ny 4 no andeha averintsika vakiana ry havana amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny tompo no mpanazava sy mpamonjy ahy ka iza no atahorako. Ny tompo no toy ny manda miaro ny aiko ka iza no angovitako. Zavatra tokana no angatahiko sady iriko fatratra omeny tompo dia ny toetra ao an-tranony mandritra ny androm-piainako rehetra mba hianoka amin'ny antsara-pony sy andro ny torolalana ao an-tempolony. Man'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika olony kosa ny fahatokiana azy sy ny fiadanany. Amen. Ivavaka isika. Jesosy, misaotra anao izahay satria Andriamanitra mijery anay tokoa ianao. Andriamanitra tonga hamonjy anay, hanafaka anay amin'ny fahotanay ary indrindra tompo Andriamanitra ampahery anay ka hamahana anay amin'ilay teny fiainana dia ianao Jesosy avy any Nazareta irery ihany no mahavita izany. Ianao ilay Andriamanitra izay nanasitrana ny aretina rehetra dia entinay tao anatrehanao ny aretinay ho any amin'ny iza tokoa moa izay tompo. Ianao no manana ny teny fiainana ary izany fiainana izany no katsahan'ny olona ety ambany masoandro rehetra ety. Dia misaotra Jesosy manolotra izany amin'ny alalan'ny teninao sy ny fanainao masina. Dia voninahitra ny eo anao ilay Andriamanitra tia anay sy mpamonjy anay. Misaotra Jesosy. Amen. Raiso ny tsodrano izay tolon'ny tompo ho antsika ry havana. Hitay sy hiaro anareo aneny tompo. Hijery anareo an-kamirampo aneny tompo ka hianatra anareo. Handray anareo an-kamisavam-po aneny tompo ka hanome anareo fiadanana. Raiso ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Amen. Izaho no Jehova. Fandaharan'ny radio vaovao Mahasoa iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajaona Pascal Mivady.